no iarabanay ianao androany a ho anao zay manaraka an'izao fandaharana izao a natao ao hideranao a dia tia ampiandohana dia faly hatrany izay mbola manasa anao a manaraka ny fandaharana hatramin'ny farany fa mialohan'izany nefa dia ndao aloha isika hivavaka satria zavaboana zavatra rehetrarehetra eto raha ohatra ka tsy mivavaka isika dia manasa anao any atokantrano any anakipony masonofonao a dia ndao apetraka fotsika feno eo am-pelantanan'i Jesosy amin'ny fotoana rehetrarehetra eto a mba tena atonga anao ho tafiditra ao anatin'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra izany hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ao mbola misaotra anao indray noho ny amin'ny fahasoavanao lehibe famindramponao a nataonao natratra an'ity androandroany ity indray izahay androany afaka hideranao indray hitady ny fanatrehanao eto amin'ity toerana ity ho an'ny tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao any atokantrano any Jesosy a dia ataovy tena tafaray aminao izy aza vela hiala maina aza vela ho lany mega fotsiny any raha ohatra ka hoe iona aminao izy raha mijery an'izao vidéo izao dia apetraka fenao am-pelantananao tompo mba tsy heriny tenanay natanjakay nasainay amin'ny maha-olombelona no entina hiderananao eto amin'ity toerana ity a fa fitarian'ny fanahinao hatrany matoky ianao zahay matoky ianao hiasa matoky ianao aneo ny voninahitra fa ny masinao kasiony tsirairay avy a misaotra indrindra Jesosy a amin'ny anaranao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany mankasitraka tompo amen. Ie dia tia ampiandohana dia tiako no milaza aminao hoe ny olona manana an Jesosy any a no afaka ny anana fiainana lafatra tsara ary ihany koa mendrika. Raha manana baiboly ianao a dia tia nentananao a nokatra ny baibolinao any atokantrano any a ao amin'ny Matthieu toko faha 12:7 manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao hanome anareo fitsarana ary izany ten'Andriamanitra izany dia tena tsy azo lavina tokoa satria Jesosy ilay fitsarana. Jesosy a no afaka manome fiainana ho anao dia amin'izao fotoana izao a dia entinay mba hampaherezana anao entina ilazana fa ao amin'ny Jesosy any no misy fiainana tsara dia ndao ataontsika ty iry ty hoe mitondra lohateny hoe malalany a dia raha tsy hainao moa nira dia misy tononkira eo ambany a afaka mihira mihitsy ianao.
tiako ampaherezana anao ihany koa dia zao hoe teny ampiandohana hoe ao amin'i Jesosy ihany no misy ny fiainana satria zao mpamonjy mora azo indrindra Jesosy ho anao mety hoe manana olana amin'izao fotoana izao mety hoe tapitalakale ianao mitady vahaolana amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy azy ianao tsy mahita vahaolana zao ao amin'i Jesosy ihany Jesosy izy ny raintsika izy ny dadantsika raisiko ohatra zao hoe misy ray mpianakaviana anankiray dia manana zanaka izy nataoko hoe taky ny ahoana raha ny faditra ny zaza iny na taky ny ahoana raha ny mety hoe fadisoa ny zaza iny tsy tazona lahelo hoe mandra-pahafaty ny zaza iny zanany ray satria zanany iny tiany iny na manao fadisoana raha dia anarina ny zanany tantanany foana ny zanany raha mianjera dia izy ny miaro ny zanany dia tahaka nyzany koa ny zaza ianao sasa ianao dia zanak'Andriamanitra dia raha te hanana an'izany hoe fiainana zany ianao dia ao amin'i Jesosy ihany satria Jesosy dia mpamonjy mora azo indrindra izy no afaka mamany olanao raha marary ianao dia izy no mikarakara anao raha marary ihany koa ianao dia izy no afaka hanasitrana anao amin'ny aretina rehetra dia zao tsarovy fa eo foana izy arak'ilay verset teo hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavezatretana fa izao no hanome anareo fitsarana izany hoe raha jereny io ten'Andriamanitra io dia Jesosy mihitsy ane no manasa antsika izy mihitsy ane no miantso antsika hoe makanesa tsy hoe isika no ilaina hoe hiangavy anazy fa efa izy mihitsy ny arany miangavy hoe makanesa ty amiko izy misy ten'Andriamanitra anankiray koa ao amin'izao ten'Andriamanitra mety efa farenao isan'andro farenao andavanandro fa mety hoe efa nisainisainao ve ao amin'izao toko 10 eo amin'ny tapany faharoa hoe izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be mbola verika ihany hoe izao avy hozy Jesosy hananany mba hananany fiainana sady hananany be dia be le izao ty ten'Andriamanitra lazaina dia tsy iza fa Jesosy ianao zany raha te hanana fiainana dia zao mila ao amin'i Jesosy raha tianao ny hanana fiainana rehetrarehetra fotsiny ihany ny fiainana ety amin'izao tontolo izao afaka no potika afaka no mora aloha raha nankina ny fiainanao amin'ny havanao ianao amin'ny fianakavianao afaka no potika afaka no mora aloha fa ny fiainana ao amin'i Jesosy ihany no afaka no hoe maharitra dia zao ihany koa ne tsy hoe fiainana ety ambonin'ny tany fitahiana sy tahaka an'izany ihany nge nomeny Jesosy ianao fa efa nanomana ny fiainana mandrakizay ihany koa izy mba ho anahy sy ho anao te antany anao dia tiako valianao any amin'ny heritreritra ao aty fantany ity hoe ianao ve efa mba manana an'le fiainana iza moa le fiainana tiako ambara fa Jesosy efa manana an'le fiainana ve ianao raha androany ianao vao handray an'le fiainana dia inoko hoe mbola tsy tara ianao raha handray an'i Jesosy satria raha tianao ny atsapa hoe fifaliana eo amin'ny mombanao rehetra dia mila mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ray amanontolo mihitsy ianao dia te antany ihany koa hoe raha mialety ve ianao raha androany te androany dia efa mba nisainisainao ve hoe mety makaiza ny fanahinao efa mba nisainisainao ve hoe isan'ny voavonjy ve ianao nefa ny mariako ozy Jesosy hoe tsy izay rehetra manao hoe tompokotompoko niditra ny fanjakan'anitra fa izay rehetra manao ny sitrapony ray izay any an-danitra izany hoe tsy izay rehetra milaza fa ho mpivavaka tsy izay rehetra milaza mitena ny famanana andraikitra amin'ny fiangonana anankiray no ilazana fa hoe manana ny fiainana izy na afaka ny andovan'ny fiainana mandrakizay fa izay rehetra manao ny sitrapon'Andriamanitra dia te an-tany aho hoe efa manana an'le fiainana ve ianao assurena ve ny fidiranao ny ranitra raha ohatra ka tonga zao dia zao Jesosy dia zao tena hoe tiako ampaherezana anao zany dia zao hoe ao amin'i Jesosy ihany ny tena misy ny fiainana Jesosy ihany satria izy le fiainana ary izy ihany koa le mpanome fiainana sady mpanome be dia be ho anao raha amin'izao fotoana izao mety hoe manana olana ianao mety hoe manana enta-mavesatra manana mety tsy haiko be dia be ny karazana olana mety tsy ho voatanisako eto dia zao atolory an'i Jesosy zany raha atolotra ao amin'ny manodidina anao zany no manodidina anao afaka ny hamitaka anao
fa raha Jesosy nomenao ny fiainanao, raha Jesosy nomenao ny entamavesatra ao, dia izy hitantana anao a, satria zanany ianao, satria adidiny ianao, dia izy mitantana anao a, izy niaro anao a, izy ny hanavitra anao raha sendra anaty zava-mahony ianao. Androany a dia te hanentana atolory an' Jesosy ny momba anao rehetra, atolory anazy ny hoavinao, atolory anazy ny momba anao rehetra, atolory anazy ny fanomponao, atolory azy ny fianaranao, ny rehetrarehetra atolory azy. Fa raha atolotra ao zany a dia ho raisiny an-tanana tokoa zany, dia izy ny andraikitra anao manomboka amin'ity androandroany ity. Misy an'ireto hira anankitelo reto tiako mba hanasana anao, ary ihany koa tiako mba tena hoe hanentanana anao mba handray anjara, indrindra ny rahainao le hira dia te hanentana anao za ato anatin'ireto hira ireto satria tahaka ny hoe sady fanoloran-tena, fanamafisana ny fanoloran-tenanao le izy, no fanamafisana ihany koa ny fanoloranao ny fiainanao eo am-pelatanan'i Jesosy dia azo atao hoe fombafomba na fahazarana. Mety hoe efa mahazatra anao tokoa ve ny manaraka an'izao fandaharana izao, dia mety ozy ianao hoe efa hainay fa mihira indray izao ireo dia hanentana, fa nefa te hanentana anao androany hoe aza avela ho tahaka ny fombafomba sy fahazarana. Atolotritsika an' Jesosy ny fiainantsika androany, atolotritsika an' Jesosy ny momba antsika rehetrarehetra amin'ity androandroany ity, dia ataontsika amin'ny alalan'ny hira zany androany dia te hanentana anao koa za hoe manomboka kipingeny masonofinao amin'izao fotoana izao hoe manomboka kipiny masonofinao dia manomboka sainisainy sady hoe anahoana reny fiainanao raha ohatra ka ho atolotra ao an' Jesosy dia sainisainy ihany koa nefa hoe raha tsy ao amin'i Jesosy raha ny fiainanao dia manahoana. Misy olona ve mahasamy teny amin'izao fotoana izao hoe tsy manana an' Jesosy izy kanefa ao anatin'ny fahasambarana. Misy mahasamy teny ve amin'izao fotoana izao koa hoe tsy manana an' Jesosy izy, tsy manana an'ilay fiainana, nefa ny milaza fa manana fiadanana. Inoko fa diso ngambo zany, satria izay manana an' Jesosy, izay manolotra ny fiainany ho an' Jesosy ihany no afaka hanana fiainana, afaka no hanana fahasambarana ary ianao anatin'izany hoe fiadanana izany. Dia dao ataontsika ity hira anankiray ity hoe tsy hoe iray moa zany fa reto hira anankitelo mifanesy reto hanamafisantsika ny fanoloran-tenantsika ho an' Jesosy hanamafisantsika ihany koa ny fanolorantsika ny fiainantsika ao amin'i Jesosy. Mandao manomboka ho sainisaintsika zany ao anatin'ny feokira hoe anao tokoa Jesosy ny fiainanay. Alleluia, alleluia. Jesosy anao tokoa ny fiainanay, ary tsy tahaka izao ny fiainanay tsy velonay aloha izay voalohany indrindra raha tsy tanana anao dia amin'ity androandroany ity izay manolotra ny mombanay rehetra eo am-pelatananao, manolotra ny aminay rehetra eo am-pelatananao izay no avinay ny fiainanay eny hatramin'ny tenanay atolotra eo am-pelatananao mba ho adidinao sy andraikitra ao izay. Feel
zao nge dia mbola manasanao zany akipiny mahasonofinao dia ndao amafisitsika ato anatin'ity hira anankiray ity hoe Jesosy aneny miazina mitanantsika izy ihany koa no mitantanantsika ary mpanavitra mpamonjy ora azo indrindra izy Fuku
satria fantatray fa niaraka taminay teto ianao ary eniky ny fanatrianao ny fotoana androany na izahay titina na zay nientany tokantrano misaotra Jesosy eo satria fantatray ve fanao zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanay sahady ianao satria fantatray fa lehibe ny fitiavanao anay lehibe ny famindramponao eo amin'ny fiainanay zay tsy hitsaranay isaotra anao Jesosy misaotra satria fahasoavana lehibe nomenao anay ahafahanay manatanteraka an'ity fotoana androany ity mankasitraka indrindra tompo misaotra sahady misaotra ny amin'izay rehetra ho ataonao mankasitraka fanay masina amen dia mankasitraka tsika rehetrarehetra tany tokantrano zay nanaraka ny fandaharana natao hideranao mino ianao androany fahatahiana ny fiainanao na dia tao anatina video aza no nijerenao sy nideranao tsy ny fanatrikitsika fa mino fandriamanitra dia miasa manerana izy miasa naiza misy anao na tety na tany tokantrano ianao naiza dia mino fa eo foana Jesosy miaraka aminao foana Jesosy dia tia ampamarana na ampaherizana anao ny fiderana dia tokony fiainantsika mpino kristiana mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra foana mahaiza mideran'Andriamanitra foana fiainanao rehetrarehetra satria ao anatin'ny fiderana dia misy asa magaga ataon'Andriamanitra zay tsy fantatrao akory zay tsy takatry ny sainao fa Andriamanitra dia manao zavatra ary mankasitraka ny fiderana azy izy dia tia ampamarana na sady ho fisaorana ianao no ampahirizana ianao dia misy hira anankiray ho atolotray ho anareo satria sambatritsika satria manana an Jesosy maheritsika satria manana an Jesosy izy no efa nidina tety ambony tany nanolotra ny ainy rariny loatra raha hiritsika ankalazana asika hoe sambatra izahay Jesosy fa manana anao sady entitsika ifanaovantsika veloma ihany koa Bye.